Manodidina ny 570 ny mpiasan'ny fadintseranana dia mpikambana eo anivon'ny Sendikan'ny Mpiasan'ny Douane avokoa na ny sempidou. Saika nahatonga solontena avokoa ireo avy any amin'ny faritana tamin'ity fanamarihana ny fetin'ny asan'ny tanterana androany ity. Any amin'ny firenena matanjaka dia fanotry ny fampandrosoana ny mpiasa izay mampiodina ny toe-karem-pirenena raha ny fanamarihana izay noentiny filohan'ny Sendikan'ny Mpiasan'ny Douane na ny sempidou. Saika mpikambana ao anatin'ny sempidou izany avokoa ireo mpiasan'ny fadintseranana. Voalaza fa tsy azo atao tsinotsinona ny fanatanterana ny fifampiresahana na ny dialogue social eo anivon'ny fitantanana ankapobeny. Amin'izao fotoana izao dia tonga saina ireo mpitarika ireo zany ny ao amin'ny ministerin'ny finansa zany sy ny fitantanana ankapobeny fadintseranana dia misy ny dialogue social mipetraka noho izay fatsapan'ireo zay fa misy syndicat matanjaka afaka miaro ny tombotsoa amin'ny mpiasa. Hatreto dia mbola tsy nivoaka ny valiny dingana faharoa amin'ny fifananana idirana ho mpiasan'ny fadintseranana na dia efa nitanterahana ny alarobia lasa teo azany délibération. Miandry ny famoahana ny anaran'ireo izay afaka ny sempidou. Raha tsy mivoaka ny resultat concours tsy afaka miteny izay satria ny antony dia tsotra izay dia anisan'ny tady mangarahara sy ny tsy isian'ny kolikoly ao anatin'ny concours io ka nivoahany zany no andrasanay. Izay zany tsy miditra mihitsy ny ao anatin'io no hoe iza no manidina na aiza no fototry ny olana mbola tsy voahany izay concours zay fa dia izay dia miandry am-pilaminana ny fivoahany zay resultat na concours zay ao aorinan'izay zany no ahafantarana hoe inona ny zava-misy fa amin'izao fotoana izao zany dia tsy miteny amin'izay fa miandry am-pilaminana ny fivoahany zany concours zany. Ny etaetan'ny sempidou amin'ity fankalazana ny fetin'ny asa ity dia mba ho tonga saina ny mpiasa malagasy ary hitambatra hatrany ireo syndicat samihafa.